atolotry ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Fitiavam-bady nosoratany Miaro Menjanahary. Amelona ny tantara Gaston, Sylvia, Niony, Saloy, Panatotosa, Gaston Randriamanalina. Sura velona ndrefa tena ato le trano. Ie, tato mihitsy nitako nanatoerany tefy azy. Raha atoko zany tefy dia mbola any ampiasana izy amin'izao orzao ka arakina amin'izay ndry. Odio. Iny ary ny andrifa tany. Tena tia mihitsy le tovovavy hitako tamin'iny. Ahoana nanareo izay azafady? Manahoana kia saika mba hiresaka amindrika izay Za moa zany no tena mila resaka Fa iza moa nareo raha tsy mahadiso ka? Tsy aleo ve aloha mandroso izay? Resaka tsy vita eto mantsy le izy. Mandroso ary eto mipetrapetra ka ento ny resaka reo ary. Za aloha no Melanie dia izy ny bakolo namako. Za kosa ny Larisa. Larisa? Ie. Tsara narany ry zany. Tsy ho lava resaka fa vetrany dia efa taniko misy fanontaniana petrako aminao ty. Fantatrao ve tefy dia mpifaninana nareo? Fa inona moa zany no hidirany tefy amin'ilay resaka reo fa ohatrany tsy azoko. Fanontaniana mila valina aky izany fa tsy fanontaniana hafa koa ny amalindry anay manjary lasa lava be le resaka. Eny ary fantatro tefy ary olo tiako izy. Fofombadiko raha marimarina kokoa satria fa vonimbonina ireo samy raharaha mihitsy izay izao. Olona fofombady fa hafiriana izay ny rahanareo. Efa elaela ihany ka. Fa eny mbola tsy nisy herintaona angamba izay raha tsy diso dia efa mba nanadiady tsara ny momba azy ve ndry? Ohatra hoe aiza izy no mipetraka, efa manambady sa mbola? Madama, manambady ve izy dia mbola hiaraka aminy ihany ary raha hoe ny fonenany indray tsy mbola nentiny tany aloha za fa sarotom-piainana be ndoza hono zany nentoany miara-mipetraka aminy eo zany. Fa inona nefa ny anton'izany fanontaniana rehetra izany nataoko ihany ny tsy meka. Tena koa nefa zao mampimeandrio. Tsy zany efa zao aleo tsorina amindriny tena marina momba ny tefy rehefa tsy hilaza ihany izy. Fa misy inony tsy azoko mihitsy. Sokafy tsara ny sofindry. Io rikala ny tena vadiny tefy raha tsy fantatry ndry maninona tsara? Io vadiny io madamany. Zany aky ny marina. Efa manambady vita soratra sy mariazy ara-dalàna tefy. Tinetiko ty ny boky mpianakavianay ho pirofo raha tsy mino ndry. Ampiseho azy retsy Andriamanitra. Zany atao trano ihany ndry ka ty aloha ny rano sotro dia mitony tsara ndry. Loza tena loza marina nangalabadin'olona zany. Ie zany ny alay rehefa mola rikala tsy manadiady akory izay mba olona irana fa avy dia roboka rehefa hoe rotsiny amin'ny angolangola malefaka. Tefy koa aloha mahery efa hita fa vady be zao no miray trano aminao ka nentoa tady dio tsara zao fa afaka mitory andry tsara io vadiny io. Tena mifona madama. Tena tsy nahafantatra. Sady izy ihany koa tena miezaka manafina amiko. Eny za mihitsy koa ngamba ny diso tokony nanady hiady tsara azy na farafaratsiny ny sisika eny mba hitondrany any an-tranony.
Tena nitondra mangidy akiza. Tsy navela nivoaka ny trano satria natao ohatra izy sao dia ho hitako izay ataony any ivelany any. Zara raha ametraha ny vola satria sao tsy misy olan'inareo. Andray, alahelin'olona izany nomeny ahy isan'andro vakizao. Raha namposiko tena tsy nandray aho. Anga vitan'izany. Tsy vitan'izay fa mbola maty vony eo ao an-trano ao. Fa tena hoana koa ary tefa manao an'izany. Nefa nera ny fahitako anao madama, tena mananendrika tokoa ianao e. Dia izy daholo izany mahatonga ny tarehinao mangana tahaka an'io. Andray kosa e. Dia zakandrivaka iny mahita an'izao ry Larisa. Ndria ty voasafosafo nefa ny vadiny tena vadiny voalako isaky ny mihetsika. Dia mandry amin'izao ve ny saindria? Okizay ry Bakoly aho. Aza matahotra indry Larisa fa tsy hitory andry velively aho. Aza manahy ihany koa fa ratra kely tsy dia misy dikany sy tsy mahafaty io e. Tsy misy dikany? Ndria rehefa nikenda saika matoko tsy mahafaty ahoana e. Bakoly aho. Inona ka zany no marina. Tsy afaka hitory azy izany aho. Niangaviako andry fotsiny aho. Dia aza korontanina tsony akiny tokantranonay aho. Azo ndry angamba ny tiako lazaina. Raha mbola misy andry ao amin'ny fiainany dia tsy hivako loha amiko mihitsy izy. Sady efa fantatry ndry ihany koa fa manambady izy izay e. Tsy tiako izay tokony mbola irandry aminy. Eny, eo ary fa hisaraka aminy ahy e. Izay mihitsy natao ndrika. Dia misaotra indrindra amin'ny fahatsoranao madama. Ary mbola mamerina mifonana ihany aho. Tsy misy fisaorana kia aho. Mbola tovovavy kely indry. Tsy maintsy mahita ny anjara ndry foana. Tsara lavitra no hitefy aza. Fa zao, aoka tsy ho lazaindry aminy hoe taty izay. Na hoe niresakitsika. Tsy te ho fatiny indray aho mantsy. Izay akifa angatadalana izay aho. Ifirava koa izy izay. Chérie? Aoka. Inona indray ary ty manilikiliky ty e? Tsy misy ninina ka. Dia tena vatra ny lerangaty mihitsy manala miperatra mariazana isaky ny eo amiko. Tsy ravina. Ary tao variana be. Misy zavatra entiko an'lany aho e. Inona ary io? Asa, aiza nanalako izay nentinao any? Fa ahoana indray koa ary ty kizikizitina be ty e? Ka ianao ohatra no mitapy zaniko. Ondry? Aiza nafatariko izay any aminao any? Mpaminany angamba fahitanao aho. Inona koa ary ty mora tezitra ty e? Sao dia manaizana? Maninona? Aza mirediredy fa tsy. Ka maninona moa izany ka? Dia ataonao aiza ny vadinao ka? Maninona tsara ozy ndry? Inona ho aza ny mba nentinao izany e? Tsy lozanao manonofy atandro eo fotsiny. Akipeo aloha ny maso e. Aingany e. Ty koranga manirikiry mihitsy ka. Miseho romantika be nefa ny vadiny atao mativony. Zay. Inona koa te? Tô peratra. Ataoko inona te? Ndry? Nga tsy tianao ka? Tiako ka. Tiako be mihitsy azako. Za mantsokako ako. Fa inona ny dikany ty nefa ka? Manaiky ny vadiko ve ndry? Maninona tsara? Za no ako. Ho atao amin'izay ny raha atsika e. Tsy maninona na amin'ny herinandro sika no nakany amin'ny dadanao sy mamanao. Fa lerangaty ary ve misy voakely? Iza koa nanambady olona efa manambady. Dia mieritreritra ny isandoko amiko. Adala. Ianao atoatra amin'ny variana be. Lazo mihitsy rangazy tsy mety foatra ny hafahafa be ny hainao izany. Tsy misy ka. Faly be fotsiny Ay. Tanteraka ihany fa niriko. Tena faly an. Ieko. Ahoana moa tsy ho faly? Ohatrany hoe tsy mino izany Dia mino amin'izay zaniko. Rehefa mivadsika dia ampidaniko be mihitsy indry. Tsy misy ataoko mahaory indry mihitsy. Misaotra ary. Tsaladala iny. Manirikiry mihitsy atao tranantoka. Isaky ny miditra ato dia tsy haiko hoe maninona fa tonga ho azy foana amin'ny fahasorenako. Za mihitsy angamba ny efa leoka. So ihany aloha fa mba misy any Larisa dia
tsy maintsy mandangy amin'ny foana aloha hoe mbola tsy manambady so ialany eo koka izay voaloza mba afaka andro mihitsy a misy azy any ivelany any hatreto aloha dia mino fa mbola tsy fantatry milany iny fisiny matoa izy mbola tsy nila fanazavana tamiko e atao inona fatamiko moa e anjary manimba zavatra fotsiny zaho koa mba afaka miteraka fa tsy afy amin'le raha matoa tsy mamokatra ity ianao sy mifamombanao fa za leo mba hanana ny taranaka amin'ny olo-kafaka zay raha teo koa ny tena ilako ny Larisa aleo aloha savaina ny taolony atao anatin'ity fitoeran-damba ity fa ho aizy eo fotsiny ny finekanjo iny ary iny ity zavatra anaty valopy lehibe ity zavy iny nanao an'ity tato tsy tsaroka sady ataoko inona fenina ty anaty fitoeran-damba ty ihany koa moa e ary eo hoe sokafana atotantaratasy reto aleo hoe ho vakiana mahazo antefy tsy miteny tsy mivolana amiko iny na sakafo aza tsy nohanina kivy mihitsy aka miala mivony sy daroka dia miditra indray amin'ny fiavana vonana mafy an'ity fitiavam-bady tika na efa ataony tony tsy misy aza ny tena dia tsy miala fa mifikitra eo aminy mba firisan-jato amin'ny vehivavy ireny maharitra n'izao iaritako izao mba firisan-jato mahavita maneho izany fitiavam-bady sy fiarovana ny tokantrano izany any ka na inona miseho dia esorina ao an-tsainy izany alan-daharana izany fa io na efa miatra manaina aza dia mbola miaritra eo ihany noho ny fitiavam-bady tiako foana ny vadiko na be atalana iny na maditra iny dia efa niekeko ka tsy misy miala eo hatramin'ny farany andeha ho aiza ianao izany misy aliako e raha pitso eo vao mody eo zava-dehibe angafa atao mipôzipôzy ianao izanyko tsy misy idiranao izany e efa roa ny zavatra ilainao ka tsy misy tokony voanao ny trano tsony mampitandrina azy zay eny tompoko ho avy eo Larisa Mélanie manahoana ianao ao ve Tefy mandrosondry Tefy misy mitady ianao fa iza koa zao mbola manelingelina izao e mbola lavitra ny diako e oay fa maninona ty ianao aza taitra e misy antony matoa tonga aty izy ilay nentoanao mbola tanora kosa aloha izy e zato tsotra sy mahay mandray olona fa tsy araka ilay nilazainao hoe masika sy bekizitana izy aloha dia zay e fa ono ahoana no nahitanao ny tranoko ahoana inona e ela be zany fa tonga aty ampilazanao fa tsy vonina ary tsy afaka nanambady anao zay efa manana ny tena vadinao na dia ninino na fenina tamiko azy zany nandritra n'izay 4 volana zay Larisa fa hoany andaso aloha kia avelao aloha mba hanazavy inona mbola zavaina ry Tefy ny fahananao lainga 4 volana pirofo mitohaka amin'ny tendanao iny peratra amin'ny tananao iny izay fananinao esorina isaky mivoaka ny trano mba tsy ahalala hoe fa manambady ianao mahery ianao ka vitanao hatramin'ny saika ampandry ny saiko hoe atao ndraraha sy ny sisa fa mitapy anga ny fiheveranao aka anaikina ny ambady olona efa manambady Larisa oka aloha e nangina tsy ny teny fa zao kosa tsy vitako tsony ny anoho izany fahanginako izany tsy vitako tsony ny anoho ny fiatsaram-bela tsy hoe moti anao tsy mandry ny saiko hoe za migalabona mivola be anao nefa ny vadinao zara raha mahita riary tsy mitony ny eritreritra hoe za voky tamin'ny tamby isa-tsegontra nefa ny vadinao mahatombony sy ratra ary tsy zakako ny feo ny fieritreretako manenjika amin'izay aleo tsy mampatory andro manalina hoe za falifaly sy feno fahasambarana nefa ny tena tompom-bady aty sakaizan-dranomaso sainty vokatry ny adalanao adalantsika mantsy Larisa
ka noho izandry tefy dia tsy afaka ny anohy niaraka aminao tsony anao velomanao ny aleako aty sady mbola hamerina mifonana aminao no elania andeha hiala lavitra eto aza sahirana miomankomena anao andre matoa tefy Larisa tsy misy fiseho natao zany androany dia ahoana zany tsy niomana tamin'izany akory zay fa andeha farany tena farany inona ndray iny niperatra nomenao fa tsy misy ilako azy ataovy fanomezana ho an'ny vadinao fa izy mimendrika n'iny zavatra lafo vidy be iny zay fa lasa Larisa andraso aloha andraso moa natolotry ny radio Madagasikara anao teo Fitiavam-bady nosoratany Miaro Nomenjanahary. Ireo namelona ny tantara Gaston, Sylvia, Niony, Saloy, Nana Totosa, Gaston Randriamanala.